ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly miraba tsika riavako analan'izao mofinaina izao ity alakamisy fa enina sahady ny volana janoary ity izao. Mbola ao anaty fotoana ny fifampiraritsy ohatrany sika riavana herinandro voalohany amin'ny taona dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo manamafy ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy tratra zany taona vaovao zany. Ny voalahatra mofinaina atsika riavako amin'ity alakamisy ity dia ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany toko voalohany andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafolo. Jaona voalohany toko voalohany andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy riavana zany mofinaina izany. Ary izao no teny renay taminy ka nambaranay aminareo. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Ny tapany faharoa ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo riavako no entina mampahirentsika amin'izao mbola herinandro voalohany amin'ny taona vaovao zao. Ary ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tatoato rehefa malala tamin'ity fiandohan'ny tonjato fa raika amby roapolo ity dia saika ny verimberina no resahy ny fiangonana no resahy impino ny momba ny rany Kristy, ny teolojian'ny rany Kristy. Ny teolojian'ny rany Kristy ny anjan'izany ny ataontsika hoe ny toerany zany. Raha tena marina nefa tsy dia tena hoe vaovao loatra ny teolojian-dany Kristy mamitina ny baiboly manontolo mihitsy zany, miresaka ny baiboly manontolo mihitsy zany, saingy noho ny toe-javatra ny famaofao tamin'ny fiandohan'ny tonjato faharoapolo ity dia saika niresaka manokana momba ny rany Kristy ny mpino. Raha jerena nefa dia hoy tsika hoe tsy vaovao zany satria ny fiainan'ny fiangonana isan'alahady inge nandeha tsika hoe farafahakeliny ny isaky ny fandraisana dia mahatsiaro an'izany rany Kristy zany tsika ny dikany hoe eukaristy ny fandraisana fanasan'ny tompo dia midika ny rany Kristy, fandraisantsika ny rany Kristy, ity no rako ny tompo. Raha ohatra ka mandray ny sakramentany fanasan'ny tompo isika dia miverina mandrakarivo zany hoe ity ho Jesosy ity ny rako, sotroina rehetra ity fa ity ny rako. Izay fanekem-pihavanana vaovao. No zany dia saika manamarika ny fiainan'ny fiangonana mihitsy ny maizy azy satria sakramenta ny fiangonana mihitsy ilay hoe fahatserovana ny rany Kristy. Saingy hotsika hoe tatoato dia noho ny toe-jahatra maro samihafa tao amin'ny fiarahamonina sy ny dia lasa niresaka momba ny rany Kristy avako isika ho manadio, ho mandresy, ho miady amin'ny andraindray raha moa hitantsika eny amin'ny fitaratry ny fiarakodiany misy hoe mahery ny rany Kristy, mandresy ny rany Kristy sy ny sisa rehetra. Fa lay ambaran'ny Jaona eto dia tsy ilay hoe rany Kristy fiadina amin'ny ratsy loatra satria indraindray mety miady amin'ny ratsy ny fieritreretantsika azy tsy diso izay tokoa izy. Fa eto dia miresaka ny rany Kristy Jaona, fa ilay rany Kristy manadio, ilay rany Kristy manasa, ilay rany Kristy manafaka, ilay rany Kristy mampandresy amin'ny fahotana. Zay everitsika hoe tena ivon'ny teolojia protestanta mihitsy ary ivon'ny teolojian'ny Jaona. Jaona dia manazava ao amin'ny solatrany fa resy ilay fahavalo, resy ilay fahavalo farany Satana no ny azo fijalian'ny Kristy, no ny rany Kristy latsaka
tao amin'ny azy fijaliana. Hoy filazantsarako ny Jaona hoe rehefa nombola tamin'ny azy fijaliany Jesoa dia ka notrobarana ny lefona ny lany vony dia nisy rano sy ra nivoaka. Jaona ihany no mitantaran'io. Ary averin'ny Jaona io ty amin'ny epistily ty amin'ny taratasy nosoratany zany Jaona voalohany manao hoe rono manambara de zao rano sy ny ra. Mazava ho azy miteny ho azy zany amin'ny teolojia protestanta. Ny rano manambara ny sakramentany batisa, ny ra manambara ny sakramentany eukaristia. No zany de tsy vaovao loatra amintsika protestanta, tsy vaovao loatra amin'ny fiangonana kristiana mihitsy ny hoe firesahana ny rano Kristy. Fa eto le avako malala de ndeha ho resahantsika famparezatsika ny tenin'ny Jaona manao hoe ary ny rano Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra ary raha miaiky ny fahotantsika isika de matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Misy teny falalahidy asa rona telo ry havana zay manazava ity fehezanteny zay teneniny Jaona ity. Somary lalina mantsy izy ity ry havako malala ny antony de tena miresaka fotom-pinoana fotsiny zao. Miresaka fotom-pinoana marina fa eviteny ihany misy mamoaka eviteny mazava tsara Jaona eto. Fa na zany dia tena miresaka mihitsy ny fotom-pinoana kristiana. Ka eto de misy teny telo zay averin'ny Jaona ary aty amin'ity toko voalohany ananatsika ity sy ny toko faharoa de miverina matetika mihitsy ireo teny ireo. Ny teny voalohany de mamitina azy de nataontsika hoe fanavotana. Raha ohatra ka jerenany hoe raha miaiky ny fahotantsika sika de matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia miresaka ny fanavotana. Eo ambany eo toko faharoa andininy faharoa de misy eo manao hoe raha misy manota de manana solovava ao amin'ray izy dia Jesosy Kristy lay marina izy no avotra na izy ny fanavotana noho ny fahotantsika. Voambolana mahazatra mihitsy ry havako amin'ny Jaona mahazatra antsika kristiana no antsoina hoe fanavotana. Nadika tamin'ny teny frantsay hoe expiation. Lay teny hoe fanavotana na expiation zany hoe lay fanavotana ny olona tamin'ny fahotana zany ny tena resahany io. Io voambolana antsoina hoe expiation na fanavotana io de tsy voambolana testamenta vaovao ihany akory izy io. Fa voambolana tena fampiasa mihitsy amin'ny testamenta taloha. Misy antsoina hoe andro fanavotana ny Yom Kippur, lay andro fanavotana fantatry ny bokin'ny Levitikos io, fantatry ny bokin'ny Pentateuque io, ny dikan'ny teny hoe avotra, mpanavotra dia avy amin'izay teny hoe fanavotana izay. Ary ity teny hoe fanavotana ity ara dia na any amin'ny testamenta taloha ny tena betsaka ahitana azy satria tsy de matetika miveny izy amin'ny testamenta vaovao. Fa mbola lafa nampiasainy soatra masina testamenta vaovao. Hotsika hoe Jaona voalohany toko faharoa andininy faharoa, Hebreo toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo, Romanina toko fahatelo andininy fadimy amby roapolo. Reo no miresaka ny hoe fanavotana ity. Raha ohatra ka jerena de io teny hoe mbola nampiasainy testamenta vaovao lay teny hoe fanavotana dia matoa teny anankiray antsoina hoe ilaskomai. Lay teny hoe ilaskomai fanavotana raha tena jerena dia voambolana mahazatra ny fivavahana rehetra. Tsy ny fivavahana kristiana ihany ny tompony teny hoe ilaskomai. Fa ny fivavahana rehetra lehibe tamin'ny fotoan'andro dia mahafantatra ny teny hoe ilaskomai. Ny grika raha nampiasa ny teny hoe ilaskomai de miresaka sorona zany izy io, miresaka raha latsaka. Aza tonoana fa ny ilaskomai de tsy maintsy misy raha latsaka. Zany hoe ny fanavotana de mifamatotra na raha latsaka. Rehefa miteny zany hoe fanavotana na amin'ny fivavahana kristianina io na amin'ny fivavahan'ny testamenta taloha moa zany, na amin'ny fivavahan'ny judéo-chrétienne, na amin'ny fivavahana ataontsika koa hoe fanimpotsampy grika, na ny babiloniana, na ny assiriana, na ny fivavahana nentim-paharazana malagasy de samy azo resahana no antsoina hoe ilaskomai, zany hoe fanavotana avokoa. Fa reo rehetra reo de tsy maintsy misy raha latsaka. Sorona zany no resahana io. Ndikan'izany tsika hoe tsy ny finoana judéo-chrétienne ihany ny fivavahana judéo kristiana ihany zany mahafantatra ny teny hoe ilaskomai na fanavotana, fa ny fivavahana rehetra mihitsy. Fa izao le avako malala
inona moa no tena dikany hoe fanavotana ary ivelany baiboly ka nahatonga amin'ny baiboly nampiasa ny teny io koa satria misy voambolana ohatra mitentsika hoe synode ohatra mitentsika hoe paroasy rendretreny de voambolana ohatra mitentsika hoe eklesia zany de voambolana fampiasan'ny fiarahamonina grika fa nampidirina tao amin'ny baiboly de meno ny baiboly meno ny testamenta vaovao hevitra hafa ny ilaskomay de tahak'izany ihany tahak'izany ihany koa ny teny hoe fanavotana ka mba hahatonga antsika tena atakatra tsara ny mahasamy hafa ny ilaskomay an'ny fivavahana hafa sy ny ilaskomay an'ny fivavahana kristianina de andeha azavaintsika kely izy aloha riavako raha miteny zany hoe fanavotana amin'ny vavahana ataovy hoe nentim-paharazana malagasy de tsy hitovy mihitsy amin'ny fanavotana amin'ny hevitry ny fivavahana kristiana na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao arabaky teny ny teny hoe ilaskomay na fanavotana am'izay mahazatra ny fivavahana rehetra ivelan'ny baiboly ivelan'ny baiboly ny fanavotana ny ilaskomay ny dikany dia raha latsaka mba sorona atao zany mba ampitoniana ny fahatezeranyilay Andriamanitra zany hoe nisy zavatra nodikaina zany nisy zavatra tsy nohajaina zany nisy zavatra ny fanarahana tamin'ilay Andriamanitra zany asa nisy fady ve nisy zavatra ny fanarahana taminy ve fa tsy natao de diso zany lay olombelona ary rehefa diso lay olombelona dia tsy maintsy nanao sorona zay le antsoina hoe ilaskomay de nanao sorony de nisy raha latsaka de re raha latsaka iny zany ilay fanavotana amin'ny vavahana rehetra ivelany vavahana kristianina de zay daholo ao anaty vavahana kristianina na de misy ary zay dia hevitra hafa izy raha toa ka mamaky zany tsika ny fomba fijery ataontsika hoe mahazatra ny vavahana tsotra de izao manao hoe atao ny sorona alatsaka ny raha mba hampitonena ny fahatezerana lay Andriamanitra zay inona mitodika amin'Andriamanitra zany lay sorona karazan-drazany hosolon'lay ny ainolay na ny ranonay nanao fahadisoana dia iny raha inona totra raha ohatra ka mijery maimaiky tsika ny epistilo any Hebreo de mety teny manao hoe ka tsy zany ihany ve moa ny dikan'ny ilaskomay ao amin'ny testamenta vaovao raha ohatra ka mijery tsika maimaika ka mijery ny soratra masina de mijery any maimaika de manao hoe izay ihany koa ny dikan'ny soratra masina ny testamenta taloha hoe raha latsaka dia satria ndrany Jesosy no misoratsika fa misy mahasamy hafa azy raha ohatra zao ka mijery any epistily ny soatran'ny Jaona izay ndresahantsika teo toko faharoa andininy faharoa dia miresaka lay ilaskomay na lay fanavotana izany hoe Jesosy avitra ho an'ny fahotantsika de jereo tsara ny vodipejy zany hoe ny heviteny ny vodipejy ny baibolinao jereo tsara ny vodipejy ny baibolinao raha mamaky ny Jaona faharoa ianao toko faharoa andininy faharoa de misy eo manao hoe ary izy avitra noho ny fahotantsika matetika rentsika eo amin'ny teny famelan-keliko raha totom-bavahana ary izy no avitra noho ny fahotantsika de misy isa telokely eo misy renvoi zany eo amin'ny bas de page zany hoe ty amin'ny vodipejy dia izy no avitra noho ny fahotantsika to izy manao hoe fanatitra de misy eo hoe fampionona pahatezerana zany hoe Jesosy zany de fanatitra ho fampionona pahatezerana de io nefa ny tena hevitry ny ilaskomay ao amin'ny tokotanin'ny fivavahana grika io ny tena nampiasana ny teny hoe ilaskomay hoe fampitoniana fahatezerana zay no mahatonga ny mpanoratra ny epistilo any Hebreo sy ireo nandika ny baiboly nanao an'io teny io ery amin'ny vodipejy hoe Jesosy no fanatitra fampitoniana pahatezerana satria ny ahafantarany ny dikany toeny hoe avitra na sorona ilaskomay de fampiononana ny fahatezerana Jesosy zany raha raisina amin'ny fomba fijery ny ivelan'ny baiboly de zao no atakarana azy natao sorony Jesosy na nanaiky sorony Jesosy mba ho fanatitra fanonerana ny fahatezeran'Andriamanitra fa zao ravako malala raha toa ka mamaky ny hevitenin'lay mpampianatra teolojia anankiray antsoiny hoe Paul Ricoeur
Paul Ricoeur de nanazava misy diniko ny lohatenin'ilay article tany amin'ny taona 8 tanoany nanonratana an'io article io de nanazava izy manao hoe tsy zany ho izy fivavahana kristiana ny laskoma io izy amin'ny soratra masina amin'ny izy mompa isan'ny nanao herméneutique betsaka ty pasteur ty dia nanazava hoe tsia ny fivavahana kristiana ny ilaskomay amin'ny baiboly ny voalohany indrindra tsy fampitoniana ny fahatezeran'Andriamanitra kory tsy zay ny fanazavany azy ary raha tena mamaky tsara ny soratra masina tsika de nanaiko sorony Jesosy tsy ny ampitoniana ny fahatezeran'Andriamanitra ny voalohany nahamaika an'Andriamanitra raha nanomeny zanany izy. Manamarina zany ny ataontsika hoe ny teny hebreo zay milaza ny ataontsika hoe ny fanafotana hata izy amin'ny teny hebreo na asam na ny hata na ny asam dia raha tena jerena ny fakany tena heviny de zao tsy milaza lay hoe fampitoniana ny fahatezeran'Andriamanitra mihitsy ny hata na ny asam izay nadika hoe laskomaina nadika hoe fanafotana na hoe manavitra ny dikany de zao milaza kosa famerenana ilay olona ao amin'Andriamanitra na ny marimarina kokoa milaza famerenana amin'ny laony ny fifandraisana milaza famerenana amin'ny laony ilay fifandraisan'Andriamanitra tam'ilay olona indray zany hoe lay sorona zany lay fanavotana nataony Jesosy zany azavaina tsara amintsika kristianina io no mahasamy hafa ny Andriamanitra tsika amin'ny Andriamanitra ny fanompotsy ampy ny Andriamanitra ny mpanompotsy ampy na ny Andriamanitra mety ho hitatsika dia Andriamanitra tezitra ka maika andripaka maika amo ka izao ny mahamaika azy de zao raha tsy ampitoniana aingana izy de zao mety misy valikatezerana tsy de diso loatra zay amin'ny lafiny anankiray akory fa tsy tena zay no hevin'ilay fanatitra na lay sorona nataony Jesosy fa famerenana ny olona indray fahariana vaovao zay ny tena mahalaza ny hoe hatana samy famerenana indray fahariana vaovao indray ataon'Andriamanitra lay sorona zany de midika fahariana vaovao indray ka mahatonga lay olona ho tafaverina ao amin'ilay fifandraisana tamin'Andriamanitra io ny ilaskomay an'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ary io ny manamarina ny titeniny io ny manazava titeniny Jaoniny ty manao hoe ary ny rany Jesosy ny manadio atsika afaka amin'ny ota rehetra tsy hoe ny rany Jesosy ny voalohany mahamaika manapaka ny fahatezeran'Andriamanitra tsy diso zay marina fa ny tsy tokony madinotsika dia Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra aloha voalohany indrindra no zany raha nanolotra ny zanany ho atsika Andriamanitra ny mahamaika an'Andriamanitra eny ampitonena ny fahatezerana satria tezitra amintsika izy zay eo fa ny mahamaika an'Andriamanitra voalohany indrindra de namela heloka atsika ny anadio atsika amin'ny fahotana ka amerina atsika indray ho eo ambany fahasoavan'Andriamanitra zay ny dikany teny ty hoe ary ny rany Jesosy de nanadio atsika ho afaka amin'ny ota rehetra ho tsika manao hoe raha mpanompo sampy malagasy ke mahafantatra an'izany raha ohatra ka mandeha makeny mijoro anao de misy omby vonoina eny na misy akoho vonoina eny na raha ohatra makeny midoany anao de mety ahita kokoa na vonona makeny ataovy hoe makeny mikanja anankiray fotsiny ianao hoe eny mikanja rehefa makeny amin'ny tanana tranainy reny ianao de misy vato mandrakariva eo dia mety misy raha eo ndraindray misy olona mamono akoho na tahaka zany na koa ataovy hoe eny amin'ny fasana tranainy de misy le vato mitsokitsoko iny eo ando fasana eo raha mbola tsy fasana kristiana izy mbola misy an'izany hatram'izao misy fasana vita tamin'ny taonjato valo ambin'ny folo fito ambin'ny folo de tsy misy azo fijaliana eo fa vato mitsokitsoko iny eo de iny rehefa sendra mandalo eo de misy raha eo na misy tantely zany misy mpanompo sampy eo dia manao lay laskomay koa izy zany mety manao sorona izy amin'ny fomba fijery fanompo-tsampy tsotra fa izao mampitony lay na mangatajavara na mampitony ny fahatezerana na hoentina miavana am'lay manao zavatra am'lay sampy zay tompony ao fa tsy zay ndraindray zay toetsainy zay no tafiditra ao anatin'ny fivavahana kristiana
hoe manao sorona satria mangata-javatra, manao sorona satria misy zavatra andrasako amin'andriamanitra, manao sorona satria tsy fantatro tezitra ve le andriamanitra ka de mila manao tsy zay anefa hoy John eto fa andriamanitra ny sorona de zao tsy andriamanitra mandray akory, tsy andriamanitra tolorana akory fa andriamanitra manome. Zay ny mahasamy hafa azy ny ilaskômay ny grika na ny romana na ny rehefa manao sorona de zao manome ho an'andriamanitra de le raha latsaka iny, fa ny ilaskômay an'andriamanitra de zao andriamanitra nanome ny zanany. Zay ny mahafitiavana azy. Raha ohatra ka le sorona ny mahamaika ka le fampitonena amin'ny fahatezeran'andriamanitra de manome sika zany. Fa izao hoy Jaona tsia andriamanitra nanome ny zanany ho atsika ho sorona noho zany andriamanitra manolotra ny dikany hoe sorona nanome an' Jesosy izy satria ny andriamanitra tsika fitiavana. Le avako malala ho tsika hoe teny voalohany fanalahidy io zany ity ambarany Jaona ity. Inona ny hevim-panahy voalohany? Zao le avako malala tianao andriamanitra. Aza mieritreritra mihitsy fa ny andriamanitra ao de pitaky, tsy zany andriamanitra. Andriamanitra ao de pitaky na andriamanitra ao de masika miandry karavasy tsiry avako malala. Sary-piaro andriamanitra, tena sary-piaro tsy azo azy vazina masina fa zao fitiavan'andriamanitra. Zay ny nahatonga azy nanaiky tononontsika hoe aba ray. Ary satria aba ray izy de tiatsika dia nanolotra ny zanany izy. Tsy misy zavatra azotsika atolotra ho an'andriamanitra hampitony ny fahatezeran'andriamanitra antsika, tsisy. Tsy misy zavatra azotsika atolotra an'andriamanitra ka mahatonga atsika ho tafaverina ao ambany fahasoavan'ny tompo, tsisy. Hany ka andriamanitra nanolotra ny zanany ho anao ary manadio anao ny rany ho afaka amin'ny ota rehetra. Ny ota rehetra dia afaky ny rany Kristy. Ina ny afaky ny rany Kristy? Rehefa men'andriamanitra ny zanany na ota inona ny ota rehetra dia nodioviny rany Kristy satria andriamanitra nanome azy fa tsy itsika nanolotra azy. Raha itsika ny manolotra lay raha dia mety ho apahana ota ihany no afany, mety nootako ihany no afany, ary mety amin'ny otako za misanatria mety notako mandainga ihany ve no afaka sa notako moratezitra ihany ve no afaka sa ny otako mety tsy fantatro mety ho zay ihany no afaka. Fa rehefa ny rany Kristy no natolotr'andriamanitra ho fanavotana atsika de ny ota rehetra sady ny ota rehetra ny ota ny rehetra koa izao tontolo zao nataon'andriamanitra amonjena izao tontolo zao, ny otan'ny olona rehetra ary ny ota rehetra ataon'ny olona de zao azon'andriamanitra very na efa nysasan'andriamanitra mihitsy tamin'ny rany Kristy. Mety ataontsika hoe andao ampiarina ary rehefa mitentsika hoe mitentsika zany hoe fanavotana dia eo ry avako malala lalina de lalina satria tsy asan'olombelona ny fanavotana fa asan'andriamanitra matiodio ary zay ny mahafahasoavana ny fanavotana. Fa ny teny faharoa ry avako malala zay ataontsika hoe tena ataony Jaona zava-dehibe eto andininy fahasivindray izy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Lay teny hoe miaiky, lay teny hoe miaiky miaiky ny fahotantsika isika. Raha ohatra ka jerena ny ataontsika hoe ny testamenta taloha ohatra, ny testamenta taloha de mampiasa ny teny hoe ohatra hoe ny fifonana na ny fibebahana fampiasa ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Fa ao amin'ny testamenta taloha mazava aloha zany fa ny teny hoe fiaikena de tena voambolan'ny baibolin'ny judéo-chrétienne ny tena nampiasa ny teny hoe fibebahana sy fifonana. Io tena raha ohatra ka fantatry ny fivavahana rehetra ny fanavotana de ny fibebahana sy ny fifonana mba ny famelana
de tena voambola ny baiboly, tena anyny baiboly zany. Nindrana tamin'ny baiboly zay nakivelan'zay fa anyny baiboly zany. Dia ny teny hoe miaiky, raha miaiky ny faotantsika isika dia matetika anakiroa ny teny famatotra rehefa mitenitsika am're mibebaka ao amin'ny testamenta taloha de tsy teny tokany zay fa teny anakiroa no mifamatotra amin'ny testamenta taloha rehefa mitenitsika hoe mibebaka. Ny voalohany a dia ilay ataony hoe naham matetika fiteny io amin'ny teny hebreo naham zany hoe manenina ny dikany amin'ny teny malagasy, manenina mibebaka dikana voalohany de zao manenina, fanenenana, naham. Fantatry ny fiangonana raitapo amintsika io ny avalavavy katolika miteny hoe fanenenana, misy fomba fanenenana mihitsy ara-mofo teny amin'ny katolika le hoe manenina amin'ny rasy nataoko taminao fa ianao tsara indrindra, tokony tiana indrindra sy ny sisa rehetra. Dia ny teny hoe naham dia fanenenana ny dikany. Dikana voalohany fibebahana ao amin'ny testamenta taloha de naham, mahatsiaro hoe diso, hoe inona ary ty nataoko ty, inona ary ty zavatra nataoko ty tsy mety, mahatsiaro hoe diso. Fa ny dikana faharoa ao arinina ny antsoina hoe naham de ny sovo, zany hoe rehefa vita lay naham nanenina dia miverina ilalana am'izay a, nanao todikivoa zany, nataoko any an-damosiko lay lalana teo de miverina am'izay a. Ary zay le antsoina hoe mibebaka tsy hoe sovo ihany hoe mitodika amin'ny miverin-dalana fa izao matsiaro hoe diso aloha dia miverina am'izay tsy anoheny intsony a fa nde hiverina. Rehefa tambatra ny naham sy ny sovo amin'ny testamenta taloha zay ny mamena hoe tesova, zany hoe fiverenana ao amin'Andriamanitra indray, fiverenana ao amin'Andriamanitra indray. Ao amin'ny testamenta taloha zany raha azavaina amin'ny testamenta taloha ny teny hoe raha miaiky ny fahotantsika isika de zao raha nandalo ianao na naham zany hoe nanenina de zao manaiky am'izay azany fa diso dia andray lalana vaovao anatona any amin'Andriamanitra. Zay ny antsoina hoe mibebaka. Ary io tsy mifanalavitra amin'io aty amin'ny testamenta vaovao izy ny tena mahadika azy de lay voambolan'ny grika antsoina hoe strefo ao amin'ny Luka izy iny asa amin'ny faraparany amin'ny filantsaraky ny Luka toko faharoambiroapolo angamba izy sy diso dia Luka ndray mandeha Petera rehefa tsy ndray mandeha nanoto Petera satria nandahy telo any Jesosy teny taminy raha mbola tsy misy akoho maneno ndray mandeha akory de zao hoe andahy telo ianao de nandahy telo tokoa Petera. Kanjo tamin'io alina io ny filazan'ny Luka zany dia ny fampijery zany hoe nitodika strefo, nitodika nijery any Jesosy Petera, nitodika nijery ny fampijery zany izy io le hoe strefo, zany hoe ilay fifamojono mason'ny Jesosy Petera, zay le hoe natao hoe tesova, zany hoe nijery an'i Jesosy Petera, nitodika nijery an'i Petera Jesosy de nijery an'i Jesosy Petera, zay lay fibebahana. Paoly de na mefamaritana vaovao ny antsoina hoe fibebahana, zavatra hafa mihitsy metano hoe ny ampiasain'ny Paoly amin'ny antsoina hoe fibebahana, fiovana toe-tsaina, tsy hoe mitondra ny fiainako ao amin'Andriamanitra ihany aho, tsy hoe nanenina ka nanaiky hiverin'ny lalana na ny fanojo tamin'Andriamanitra ny masoko ka de tsapako fampanota, fa hoe Paoly manao hoe miteraka zava-baovao zay, miteraka toe-tsaina vaovao zay, de zay ny antsoina hoe mibebaka. Manjary hita maso ilay fibebahanao, tsy ampy zany nenina, jodasin-kena nenina fa tsy nanao sovo izy, tsy miverina tamin'Andriamanitra izy, tsy nanao tetrova izy, tsy nandalo metano hoe izy, zany hoe nanenina izy fa tsy niova ny saina, nanenina izy fa tsy nakao amin'Andriamanitra, nanenina izy fa namono tena rehefa avy eo. Dia tsy fibebahana zany. Ny fibebahana dia mandalo fanenenana, mandalo fanekena diso de zao makao amin'Andriamanitra, manatona an'Andriamanitra ary miova saina sy miova fisainana, miova fomba fijery, miova mihitsy ny fomba ny maridrefinao amin'ny antsoina hoe fiainana, miova mihitsy, zay ny antsoina hoe olona mibebaka. Raha ohatra ka jerena amin'ny ataontsika hoe tamin'ny vanim-potoana ny moyen âge izy io, zany hoe ndeha ataontsika hoe ny teny frantsay zay ataontsika hoe mahazatra be ny
ataontsika hoe ny repentir na ny repentance voaingana be voaingana be io vao mipotra atao amin'ny vony théologie scolastique aty amin'ny taonjato varaika ambiny folo nomboka aty zany vao fantatra atao amin'ny fivavahana vao nampiasaina atao anatin'ny raha ohatra ka tena efa fantatry ny fiangonana anatin'ny testamenta vaovany testamenta taloha zany fa lay teny hoe pénitence zay miendrika vaovao ny fibebahan'ny fiangonana dia aty amin'ny taonjato varaika ambiny folo tsara ihany manazava ry havako satria tsika mianatra ny teny frantsay hoe ny teny latina moa zany maromaro satria teny frantsay de avy amin'ny teny latina zay navin'ny teny hoe pénitence dia poinitéré na repoinitéré zany ny dikan'ny teny hoe mivaly lasa tsy hoe fibebahana fa fivalozana mihitsy ary ny fakany teny hoe poinitéré zay nazahoana ny teny hoe pénitence ho tsika teo de tsy faly amin'ny teny io lay mifanitsy amin'ny teny hébreu hoe nahama na manenina ny olona zany amin'ny fampianarana nahazatra ndraiky taonjato varaika ambiny folo mandra-nandritra vanim-potoana scolastique nandritra vanim-potoana tranainy tamin'ny fiangonana talohan'ny réforme de izao ny olona zany a rehefa manao pénitence dia maneho tsy fitiavana ny tena tsy fifaliana amin'ny tena ndika ny teny hoe pénitence de zao tsy faly amin'ny tena ianao hafahafa be zany hoe olona mibebaka nefa ny falifaly nefa mampifaly tena fa zay matokany hoe ny pénitence dia misy zavatra fampijalitena mandrakariva mifamatotra amin'ny fampijalitena satria ny teny hoe poinitéré zay ny avin'ny teny hoe pénitence dia tsy tokony ho faly amin'ny tena anao fa satria manenina de tsy tokony ho faly amin'ny tena anao olona manenina ve de falifaly amin'ny tena hoe maninona ianao manao pénitence nefa ny tsy fantatro fomba fitafinao zany fomba inonanao fa tsy tokony ho zay fa tokony ho mampijaly tena mihitsy ianao mikapoka tena tsy mikiraro anaty la neige tsy mihinan-kanina fady anina sy ny sisa rehetra zay ny antsony hoe poinitéré zay no anehoana fa tsy faly amin'ny tena ianao zay mahatonga ny fivalozana zay fiaikekeloka dia fampijaliana tena fifadikanina sy ny sisa rehetra io tsy de tena ho an'ny napisy elanelana izy io teo amin'ny contre réforme sy ny réforme zany hoe ny contre réforme ny fanitsipivavahana nataon'ny katolika zany dia na i Martin Luther koa mbola nisy fotoana ny azona kely ihany ny ataontsika hoe ny poinitéré zany hoe lay fampijalitena toy ny concile de Trente na ny vavahana fiangonana katolika zany a dia mbola nieritreritra foana manao hoe vavahana kristianina dia tsy maintsy misy pénitence misy fanasazina tena misy fivalozana misy zavatra tsy maintsy aretana misy zavatra tsy maintsy fangiry firina zany ny dikandreny ataontsika hoe misy fotoana zay tsy hoe diso rabaka teny akory sanatria fa misy fampieritreretana fotsiny ihany zay ny dikandreny ataontsika hoe misy antsony hoe rosaire ohatra amin'ny katolika misy mystère isan-karazany misy mystère mafaly isan-karazany a izay ohatra hoe rehefa ohatra hoe anao raisina communion ankizy na atao confirmation ohatra dia misindany de mila manao ohatra hoe vavaka nampianariny tompo telopolo na marabary mari dimapolo na tahaka zany misy ny fivalozana ohatra hoe mila mifady anina irendretreny a zay tsy diso anaty vavahana kristianina akory fa hotsika hoe ndrany kristiny tsy itsika ny manolotra tsy itsika zany tsy misy asa ataotsika azahoatsika famelan-keloka tsy misy zavatra ataotsika ka ahazotsika ny famelan-keloka sy io fanadiovany kristy io fa raisiny la le izy zay no nahatonga ny elanelana teo amin'ny réforme dididritry Calvin sy ny concile de Trente satria Calvin dia manao hoe tsy zay angely izy tsy ny fifadikalina nataonao ange ny zava-dehibe tsy ny fampijaliana nataonao ange ny zava-dehibe tsy poinitéré ange tsy mahatonga anao tafiditra ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra
fa ianao finoanao no mahatokanao tafiditra ao fanekenao andray le famelan-keloka nataony Kristy. No tsika manao hoe tsara ihany ny anavahantsika zay maha isika tsika ry havako. Ary reo firenena anakireo de samy hafa, ohatra hoe raha mandeha zao anao ohatra ataovy hoe ohatra mazava ndeha andray ohatra ohatra zao ka aty Eropa atsimo anao zay tany katolika ohatra Frantsa, Espagne, Portugal, Italie, dia sy makany Eropa avaratra ianao ataovy hoe asa tsy fantatro hoe Suède, Norvège, Danemark sy ny sisa nany avaratra de hitanao mihitsy ny fahasamihafan'ireo tany katolika sy tany protestante reo amy toe-tsay ohatra hoe miprisona ny fonja. Raha any amy fonja ianao zany ny dikany hoe fonja ohatra raha any amin'ny aty amy tany atsimo aty Eropa atsimo zany dia fanaovana pénitence, zany hoe ny tokony fanonerana zany hoe ianao zany de tokony misaky ianao satria namoisy namon'olona de zao mila mandoha onitra izy amin'ny tenany, mila mandohonitra amin'ny tenany izy satria izy namon'olona de zao mila saziny izy, mila misaka ny zavatra nataony izy, mila ilaina mihitsy ny ahatsapany an'izany, mangidy firy izy, aleo hitany mihitsy fa namon'olona izy, aleo hitany mihitsy fa zany hoe tena mizaka an'izay izy, zany hoe takalo n'lay ratsy nataony ny sazy zay satria nanao ratsy izy dia misy takalo an'izay. Tsy de zay loatra nefa ny ataontsika hoe ny fifanasaziana ny Eropa avaratra fa lay réhabilitation zany hoe tsy marina fa sazy zay ihany mazava ho azy kosa aloha fa le hoe ny tena ao ambadika de ny hoe lay fanarenana, lay fanamboarana n'lay olona manonitra ny fomba hanonerany tsy hoe izy ampijaliana fa ny fomba hanonerany de zao miezaka manao tsara izy, manonitra lay zavatra tsy nety teo amina tsara fa tsy milanja lay tsy nety nataony teo amina kapoka indray hoe satria tsy mahasolo ny maso zany fa izao raha ohatra ka zavaina amin'ny fomba fijery tsotsotra zany hoe raha ohatra ka jerena am'lay poinité rena am'lay fomba fijery ny pénitence taty atsimo de ny hoe rehefa ny maso de solo ny maso, fa raha jerena amin'ny fomba fijery réformé na amin'ny fomba fijery ataoko hoe calviniste de zao manao hoe nanala mason'olona anao de zao no izy tsy maninona fa tokony omena maso anankiray ary ianao mba hahafahanao manao asa so be de ho fanonerana asehonao, omena hery ianao ahafahanao manonitra nino ho tsaratsara kokoa, zany hoe omena fahafahana le olona anonitra ary manonitra amy lafiny hoe tsy ny fanapitehana fa ny fanamboarana azy, tsy mitovy lay fomba fijery io tsika de antony de eo amin'io ataontsika hoe fibebahana io. Mandeha fotoanatsika ravako malala hotsika hoe ny teny fanalahidy faharoa zay asain'ny John eto de ny fibebahana. Move mibebaka ary zany sika miaiky ny fahotantsika, raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marin'Andriamanitra. Ary ny teny fanalahidy farany de zao izay hitatsika ao de ny famelan-keloka, ny teny hoe famelan-keloka zay mahafinaritra be ny andikan'ny testamenta taloha azy Selia adikan'ny teny Hébreu adikan'ny teny grika Efesy zany hoe milaza famitsorana tsotra, famitsorana posa de tsika tantaran'i Jesosy lay Jesosy lay tamin'ny fanoharana lay famelana heloka de midika famitsorana posa, tsy manan-kaloha zany de tonga nisy nandohany zay le fanavotany nisy nandohany zay, zany hoe lay rano Kristy le famelan-keloka nataon'Andriamanitra ho ahy de zao famitsorana ny trosako ny tsy nety rehetra nataoko tao anatrehan'Andriamanitra. Eo Jaona de manazava izy manao hoe izy ny mamela ny fahotantsika ka manasa atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Avako malala teny fanalahidy lehibe zany zay am'ty taona vaovao ty de zao voavelany helokao, namela heloka anao Andriamanitra, nomeny atsika ny zanany tsy hoe mba hampifalifaly azy fa nomeny atsika ny zanany mba hahatonga atsika adio sy ho tafaveriny eo mba ny fahasoavany ray. Inona no rasan'Andriamanitra aminao?
inona no andrasan'andriamanitra aminao de izao fiaikena e tompo za tsy tanteraka aoka tsy hamitatenao ijaona zay miteny manao hoe za tsy nanota de zao manda zany ilay fanomezan'andriamanitra ny olona miteny manao hoe za tsy nanota za tsy zangadiso de zao manda lay fanomezana nomen'andriamanitra izy mba nisy napetratra afaka teo amy tantaran'ny fiangonana any amin'ny oktobra taona 5 nafinaritra ny fihetsiky ny fiangonana protestanta tany Allemagne oktobra 5 nisy ny antsoina hoe déclaration de Stuttgart zany nisy fanambarana lehibe nataon'ny fiangonana protestanta tany Allemagne tany Stuttgart ino ny fanambarana io miaikeloka izy hoe zay fiangonana protestanta de miaikeloka fa nangina teo anatrehan'ny nazisme teo anatrehan'ny troisième reich dia teo anatrehan'ny etraketraka nataon'ny Hitler sy ny namany namono jiosy enina tapitrisa niteraka korotana teto ambonin'ny tany de zahay protestante allemand de manaiky fa diso zahay satria nangina ary satria nangina zahay de toy ny raitsy kombakomba firy riavako ny fiangonana firy ny samanao an'izany ny eglizy katolika romane zay voavolavolany ataotsika hoe ny théologie tridentine ny théologie entrante zay rezahantsika teo momba ny fivalozana eritrereto fa farany teo vao nanaiky apabe maso hoe diso ny fiangonana momba ny misy fahatsoana betsaka tamin'ireny ataotsika hoe pédophile ireny farany teo zany hoe avako malala misy fotoana ary tsy hoe misy fotoana fa tokony ho toetra zany antsoina hoe kristianina zany ny manaiky fadiso hoe tsy ny manaiky fadiso eo anatrehan'andriamanitra ihany fa manaiky fadiso eo anatrehan'ny fiarahamonina mety manaiky fadiso eo anatrehan'ny namanao no anatrehan'ny mpiarabelona fa iza moa anao no hiteny manao hoe za tsy diso zany mihitsy za marina izy anao no tsy haikeloka de avako malala zava-dehibe ny fiaikekeloka nandray ny fiangonana na andeha ataotsika hoe ny fiangonana ray mety hoe tsy mety diso zany ny fiangonana tsy ry avako eto ambonin'ny tany sika mety misy diso mety diso tsika ary hitatsika tsara mihitsy eo anatin'ny fanambaram-pinono ny fiangonana congrégationaliste fantatry ny tsika fiangonana zany hoe ny fiangonana dia mety diso na amin'ny fanapaha-keviny na amin'ny fomba fiasany zay ny ibebahan'ny fiangonana mandrakariva fa zao reavako malala ndraindray tsy hitange zany ndraindray tsy ainatsika zany amy fiainatsika zany hoe tompo za mba mety adiso tsy ainatsika koa zany na de amy mpiarabelona amitsika raha hoe mba manao azafady rehefa diso de manao azafady io zao ny tantarantsika tao ny fiangonana protestante allemand de tiana nanaiky diso izy ary tsika fiangonana ve am'izao taona manomboka zao de marina foana ve isika so de nisy zavatra tokony ny tenenitsika tamin'ny firenena fa tsy ny tenenitsika so de nisy zavatra nandrasan'ny firenena tamitsika fa nanginisika so de nisy zavatra tokony nataotsika tamin'ny firenena na tamin'ny fiarahamonina fa tsy tokony nataotsika itsika samy fiangonana pino so de nisy zavatra ny fandraisatsika na niteraka alahelo tao anatin'ny samy fiangonana tsy fantatro fa izany rehetra zany an dia ao anatin'ny toe-panahy maha-kristianina hoe mifiaikekeloka dia zavatra sarobidy ao anatin'io liturjia FJKM de misy liturjian'ny fifonana lehibe andro fifonana tsy de tena fampiasan'ny fiangonana loatra izy io fampiasan'ny fiangonana liturjia amin'ny endriny voalohany faharoa fahatelo fahaefatra fa milay liturjia ao anatiny liturjian'ny FJKM tena misy andro fifonana ary io le avako tokony mandeha ho azy amin'ny fiangonana hoe rehefa mba misy taom-pakalazany asa taonjopely tokony anakiray amin'ny liturjia tokony amin'ny fotoana io tokony meloniny anokafana ny ainana n'ilay liturjia ny fakalazana da tokony misy fifonana satria hoe andao mba ampiasainy ty fifonany ty ndao mba hifona ny fiangonana amin'Andriamanitra ndao mba hifona amin'Andriamanitra so de nisy zavatra nandrasan'ny fiangonan'Andriamanitra tamin'ny fiangonana teo anivon'ny firenena teo anivon'ny fiangonana namany koa azy ka tsy tanteraka fiangonana tany Allemagne ao tsika de nanao an'izany afaka malala mamarany sika
sahiara miaika eo anatrehan'andriamanitra sahi misaotra an'andriamanitra fanavelany milokao dia amakivaky ity taona vaovao ty ianao de manana finoana fanavelan'andriamanitra nilokao de izao mahaiza koa mamela ny heloka ny namanao marina loatra fa ny fomba fijery protestanta momba ny famelan-keloka na ny famitsoran-keloka de ny hoe ny famelan-keloka tsy braderia akory ka hoe omemena fotsiny fangatahana ny famelan-keloka mangataka famelan-keloka marina loatra tokoa zany mety diso taminao ny namanao fa tsy nangataka famelan-keloka taminao izy tsy nangataka famelan-keloka aminao izy satria ianao any amin'ny 100 kilometatra izy any Mazanga ianao ty Tananarivo na izy any Isotry ianao any Manjakandriana mety tsy mifankahita tsony nareo mety 5 taona lasa nefa nareo nisy zavatra tsy nety mety nisy sy ny tahaka zany mety tsy afaka mangataka famelan-keloka aminao izy satria efa marary tsy afaka mangataka famelan-keloka aminao satria tsy hitanao tsony noho zany de zao avy alao ihany ny elony satria mety efa nangataka ny famelan-keloka tamin'Andriamanitra izy mety tsy taminao izy nangataka famelan-keloka fa tamin'Andriamanitra Andriamanitra tsy hitako tsony le olo zao fa mifona na mety hoe tompo no ny antony maro samihafa de zao mifona ako de avy alao ny eloko de mba mifona no nataoko tamin'ranona mety efa nangataka famelan-keloka tamin'Andriamanitra izy fa tsy afaka nanatonanao izy no ny antony maro samihafa de avy alao ny elony mety mbola malemy izy tsy afaka nanatonanao menatra be Andriamanitra menatra be afa tena mbola tsy sahanatona azy afa diso teo anatrehany aloha zao mba avy alao re ny eloko taminao sy ny eloko taminy efa navelan'Andriamanitra izy zany de zao avy alao ny elony zay ny dikany teny hoe mamelana eloko hoe tahaka ny namelana azy ameloka taminay de avako malala vaovao ny taona voavera eloko ianao zay ny mofinaina no menanao am'ty voalohan'ny volana janoary ty herinandro voalohany navelan'Andriamanitra ny elokao maimaimpona noho ny amin'ny rany Kristy tsy tezitra aminao izy fa nanadio anao de izao diovoko ny namanao diovoko ny namanao avy alao izy adio amin'ny rany Kristy de zao avy alao ny elony avy alao ny elony aza manana alahelo nizana amin'isa maivany ianao mamakivaky ity taona ity tsy mitarika kaserola na mitarika fahadisoana be de be alahelo man'olona fahasorenana amin'olona de zao avy alao ny elony de mangatako famelan-keloka amin'ny tompo hoe tompo misy olona any ananiny tena mba tsy netiko ny nataoko taminy de zao mangataka famelan-keloka aminao am'izay nataoko taminy ivavaka sika tompo sotranao zahay fa zao herinandro voalohany amin'ny taona izao dia omenao tombonandro ray atsiarovanay fa mamela eloko ianao ary nanaisotra ny fahatezeranao taminay satria nomenao ny zanakao no sasahanao tamin'ny rano zanakao zahay ary velona trapamonjena tompo omeo anay ny fanetretena aiaikeloka amin'ny alalan'ny fanahinao masina omeo anay ny fanetretena anenina amin'ny tsy mety nataonay omeo anay ny fanetretena iverina ao aminao Andriamanitra ary omeo anay ny fanetretena andray ny famelan-keloka natolotrao tompo ndreto ary zahay am'izao taona vaovao zao olom-baovao de omeo herim-panahy iaina am'izany fiainam-baovao zany ovay ny toetsainay ovay ny toeponay ovay ny fiainanay ho fiainam-baovao mamakivaky ity taona vaovao ity tam'izay rehetra napalahelo anao de hifonanay re tam'izay rehetra napalahelo ny namanay de hifonanay re misaotra tompo noho ny amin'ny raha sy ny zanakao amen